Miasa manomboka androany talata ny borigady manokana eo anivon'ny minisitera ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany. Ity rafitra ity dia hiara-hiasa amin'ny apipa hiady amin'ny fibodona tany-panjakana, ny fanotorana tany tsy ara-dalàna ary koa ny fanorenana tsy manara-dalàna. Arak'izany dia isany ho ataon'ny borigady ny fanalana ireo fanorenana na fanotofana tsy ara-dalàna eo amin'ny tany-panjakana ka mamerina izany amin'ny laoniny. Eo ihany koa ny fizahana ireo fahazon-dalana manorina na manototra ary amin'ny FIARAHA-MIASA amin'ny apipa hijery koa ireo fanorenana na fanotofana mety sakana ny fivoahan-drano eto an-drenivohitra. Hiasa indrindra eny amin'ny boulevard de Tokyo bypass ireo rokady ary koa eny amin'ireo voarapida moa ity sampandraraha ity. Fitaovana informatika maro toy ny solosaina, serveur, tablette no nomeny Région Réunion ho an'ny Faritra Diana vokatry ny FIARAHA-MIASA misy eo amin'ny rotonta hampiasaina amin'ny resaka géolocalisation ao anatin'ny distrika 5. Mandrafitra ny Faritra Diana ireo fitaovana ireo ary ihany koa ireo tetikasa fampandrosoana maro isan-karazany. Akoatra ireo fanomezana dia nahazo fiofanana koa ireo teknisiana izay ampiasa izy ireo. Marihana fa manodidina ny 5,000 euro ny vidin'ireto fitaovana ireto miaraka amin'ny fiofanana izay vatsian'ny AFD vola. Manomboka ny alakamisy izao dia Hiroso amin'ny fandraisana fepetra amin'ny fanalalahana ny trottoir izay natokana ho an'ny mpandeha tongotra ny eo anivon'ny Kaominina Antananarivo renivohitra. Nanomboka ho Malatsinainy dia nisy ny fanetanana ireo mpivarotra sy fangatahana azy ireo tsy hivarotra eny amin'ny trottoir. Voakasika izany manokana ny ao Analakely sy ny manodidina raha nambaran'ny Kaominina Antananarivo renivohitra izay toerana voalaza fa anombohana ny hetsika. Miantso ireo mpivarotra voakasika ny Kaominina mba hanatona eny amin'ny tranompokon'olona isotra mba hisoratra anarana raha te hiditra amin'ny ara-dalàna. Sokatra manodidina ny 4,700 isa tao anatina valizy miisa 5 nosary ny Zandarimariam-pirenena tao Mahajanga ny alady lasa teo. Tao Atsabingy fokontany Mahavoky Atsimo distrika ny Mahajanga voalohany izy ireo no tratra araky ny tatitra avy amin'ny manam-pahefana. Raha ny fanazavana dia saika ahondrana antsokisoko ho an'ny Zanzibar, Tanzania izy ireo. Sokatra 7,700 sy 300 tamin'ireo 4,700 ireo no fantatra fa mbola velona raha toka efa maty kosa ny 3,90 amin'izy ireo ary efa reraka sy malemy ny sasany. Teratany Malagasy 20 taona no nahatratrarana ireto arena voazanahary ireto ka efa notanana natao andromaso eo anivon'ny borikadin'ny Zandarimariam. Ho tontosaina raha ampitso alarobia amin'ny 2 ora ny famerenana ilalao izay ifandonan'ny FC Rouge sy ny Mama FC izay tsy vita hatramin'ny farany noho ny toetr'andro nandritra ny andro fahatelo ny fiadinan'ny tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra na ny Pure Play Football League tamin'ny volana febroary lasa teo. Eny amin'ny kianja Mertsa tosika no atao ity lalao ity raha nivoalaza ny mpikirakira ity fananahan-pirenena diviziona voalohany ity. Raha ampatsahivina dia nahato ity lalao ity teo amin'ny minitra 70 noho ny orana ny kija be loatra mbola oatra ny isa tamin'izay ho averina manontolo kosa ny lalao.